nisy ny savorivory teny amin'ny orinasandrirama teny Sonerano araka ny nahitantsika azy teo ny tsy fahafahan'ireo mpitokona niditra tao anatin'ny foiben'ny Jirama tao anatin'ny tanàna Sonerano moa zany no ny fisian'ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireto mpitokona ireto teo anatrehan'izany dia nisy ihany koa ny fifandirana teo amin'ny mpanao gazety izay nanatanteraka ny asany sy ny mpitarika ny syndicat ao anatin'ny afo syndikaly. Nisy ny fihetsika izay nanohina ny mpanao gazety nanatanteraka ny asany androany nandritra ny fanarahana ny raharaha Jirama. Nandritra ny fisavorovoroana nisy teo amin'ny foibe Jirama Sonerano nisehon'izany. Rehefa tsy nahazo niditra tao amin'ny foibe Sonerano ireo mpiasan'ny Jirama mitokona. Nandroka ny mpanao gazety ny sekretera jeneraly ny afo syndikaly ka nahatezitra ireo namanao mpanao gazety sasany. Nisy ny fanazavana nentiny ty farany. Mizahatra rehetra zakandreo mpanao gazety tamin'ny zavatra nyteneniteo teo ka eo anatrehan'izay zany mba mangataka zareo mba fonampahabemasy sanatria za tsy nanina fotsiny hoe mba zafady mba hiresaka amin'le olona mahafaty anao manao azafady mba hiresaka amin'le olona ery fa za tena zaiko anareo za tsy nanina anareo mihitsy asa mamorona baina lasa zay lasa sanctionné nahita anatele zany dia mba angatao avoay fa za tena za tsy fona amin'ny zavatra tsy natao fo za hoe angaso hiresaka amin'le olona ery fa eo amresaka aminareo zay le zavatra zaroanao ozy ianao hoe tsy ilaina aloha nareo tsy noenregistreko izy fa tokona alefa ny ampiasana tsy ilaina aloha nareo ozy ianao zany teo alohanao teo ozy ianao tsy ilaina aloha le mot tsy ilaina mihitsy tsy tiany akisy tsy ilaina ozy ianao disana za mandaka mpanao gazety averiko anareo ny mpanao gazety dia tena ilaina zay ilaina dia tena ilaina mihitsy ny mpanao gazety tompo fa tsisy mpanao gazety tsy ilaina zany fa hoe mba fandaminana fotsiny mba nangatahako taminareo hoe hiresaka amin'le olona aloha fa rehefa aveo za hoe tsy voatery eo akaiko ahoana moa za ve hiresaka amin'le olona ry nareo aloha hoe tsy tazako le olona ry. Nanambara ny farimy syndikaly Jirama fa noho ny fahenoiny afo syndikaly nietsika ataon'izy ireo sy ho fanotronana ary fanohanana azy ireo no antony hatongavany afo syndikaly amin'ny tihetsiky ny Jirama ity. Ny zavatra mitranga ataon'io Jirama zao dia nanantona anay izy an-tsitrapo fa tsy hoe izay tonga dia miantso azy fa ny izy nahita an'ilay action teo dia nanantona izy. Manao antso avy amin'ireo syndikalista ireo farimy syndikaly ny Jirama amin'ny fanitsakitsahana ny zoma syndikalista izay miantra amin'izy ireo.